alohantsika mba tsy ho zatra mangataka foana alohantsika mba hipetraka amin'izay hoe firenena lehibe satria efa 5 taona na zona fahaleovatenana raha olombelona zany 5 taona zany efa retirety aza ka firenena rehefa nahazo fahaleovatenana tanatin'izay tokony mba hiaina an'izay sehatra izay mitika an'izay ve docteur hoe tsy nahazo tombo mihitsy fe zany États-Unis tao anatin'le fifanankalozana ara-barotra teo amintsika sy États-Unis no nahatonga an'le hoe ampiakarina satria raha mijery zao tsika tena midangana le any Madagasikara tena hatrany amin'ny 7.7% le fampidiran'entana le exportation zany mazava ho azy fa tsy nahazo tombony mihitsy izy raha ny fifandraisana ara-barotra satria tsy mifandanja mihitsy ny fifandraisana ara-barotra teo amin'ny Madagasikara sy États-Unis hatramin'izay satria isika dia nandefa entana be dia be makany raha raisiko fotsiny taremarika tamin'ny taona lasa 420 dia natratra 470 tapitrisa dolara 394 millions de dollars mahery ny vidin'ny entana naondrantsika malagasy avy eto Madagasikara nakany États-Unis tamin'ny herintaona nefa ny entana avy any États-Unis nakatia mba nividintsika dia 170 dollars tapitrisa dollars 91 millions de dollars zany hoe tsy mifandanja ilay varotra zany mivoaka bebe kokoa zany ny vola amerikana hividianana ny entana malagasy raha oharina amin'ny vola malagasy hividianana entana avy any États-Unis zay ngamba no manatsotra ny filazana azy no zany raha fifandraisana firenena roa tota ara-barotra dia tena misy fatiantoka mahery ny 300 tapitrisa dollars tanatin'ny taona anankiray ny amerikana nefa izahoeza le hoe isan'ny firenendehibe faharoa tena anondranany Madagasikara entana betsaka indrindra i États-Unis miteny ho azy io taremarika raha ny tamin'ny taona lasa fotsiny 170 tapitrisa dollars zay ny mahabetsaka an'ireo 470 tapitrisa dollars ny tena betsaka any dia ireo entana tafiditra tao anatin'ny AGOA ny AGOA moa dia lalàna amerikana tena lalàna amerikana izay manome vahana ny firenena afrikana apiditra ny entana maimaim-poana any États-Unis rehefa manaraka ny fepetra takiany zareo dia nafen'ny fepetritsika dia afaka nandefa an'izay dia nandeha ny resaka hoe hoavozina ve le fifanakahana ao anatin'ny AGOA sa ahoana dia io zany ny valiny hoe andao jegena tsirairay ireo etan'ireo dia rehefa nijegeny ny États-Unis koa ny firenena tsirairay dia ny firenena hafa nge tsy dia nitaky taminy any loatra n'izany hoe 370 isan-jato zany ny abatsiakanana takiny fa isika nametraka an'izay tsika hoe 370 isan-jato ny abatsiakanana takiny tsika amin'ny entana avy any États-Unis zany hoe isika malagasy diso mitaky be loatra ny entana avy any États-Unis vokany ambany dia ambany ny entana amerikana eto amintsika raha oharina avy amin'ny firenena hafa zany dia ohatrany hoe valipotana an'izay zavatra izay fotsiny ny fijery azy zany raha resaka ara-barotra tsotra fotsiny io hijerentsika azy avoroeny mihitsiny takitsika kanefa ny azadino fa États-Unis hatramin'izay dia nanampy antsika foana tamin'ireny resaka tetikasy maro reny projet isan-karazany ngeza indrindra fantatry indrindra angamba dia le hoe USAID efa firy tapitrisa manjato tapitrisa ny fanampiana omeny États-Unis atsika amin'ireny tsisy tambany nefa ny varotritsika mbola mapiditra maimaim-poana koa makany aminy dia isika zany dia raisiko amin'ny saina tsy miangatra dia hoe faly ny tavana fotsiny ny fahatsokany amerikana teo amin'ny resaka ara-barotra tsika nieritreritra foana hoe firenena ngezabe ve dia hitan'ny akory izay zavatra madinika ataotsika fa nasehoany mihitsy zao hoe hatramin'ny antsiprian'ny fiainam-pirenena amerikana dia jerena daholy tsy mijery zay hoe firenena matanjaka nefa entsika tamin'ny voalohany ireny hoe Chine, Europe, i Canada, Mexique
fa ny firenena rehetra eran-tany tsy navahana ningezana ny kely fa samy niverenana nyjerena daholo zay fifandraisana ara-baritra zay de inona voakany hoe ny tsika no tena tsy nifandanja indrindra lay fanakalozana ka noho zany a dia apiakakina lay abajaranina zay takina amitsika mbola tsy nataony 3 isanjato tena nampitoviany akany fa atsasaky ny alaitsika aminy de zay zany fampieritrretana atsika hoe inona ny ataotsika manoloana an'izay ho ampidimitsika ve ny abajaranana takitsika amin'ny entana amerikana eto sa ahoana ny ataotsika tena zay zany ny raha resaka varitra fotsiny tondrana azy de zay no ijery anazy so de le entana alefatsika any mihitsy a no ohatrany hoe limité na hoe ohatrany hoe voafetra zany le entana aondratsika no mahatonga an'le hoe kelikely kokoa zany le ny entana aondratsika iny aloha de io tsy maintsy misy foana ny fetra quota amin'ny entana aondrana asadinitsika fa États-Unis no mpividy ny apahany be indrindra amin'ny lavanila zay vokatra vokaritsika eto Madagasikara ohatra zao io a de isika no tokony ifehan'ny vidiny eran-tany satria mahery ny 7 isanjato mahatratra 5 isanjato ny vokatra lavanila eran-tany ary de eto Madagasikara eo amin'ny tsena raisam-pirenena kanefany a raha ny zava-misy dia tsy isika no mifehan'le vidiny fa ny mpividy ihany satria entana tsy tena lara-pahamehana amin'ny fiainana le izy karazana hoe aingitraingitra zany hoe anomezana fofony anomezana tsirony anomezana zavatra ohatran'izany a aingitraingitra no ilana azy ka raha tsy misy arany a indraindray tsy mampanenina azy fa ny fisiny de manome lanjany lay entana izay asiana azy iny zao ny anankiray lehibe iny ny manaraka koa de ny tena olana ho atsika nge akoatran'ny lavanila zany iny mbola azotsika iojerena ihany fa le hoe ny resaka fanodranana lamba akanjo isan-karazany zay vokarin'ireo orinasa afakaba eto amintsika be de be ireo nefa reny tafiditra amin'ny agoa tena tafiditra ao daholo reny ary ny atsasany mahery amin'ny entana ondratsika any États-Unis dia avy amin'ireo avokoa ka raha ireo zany a no takina ny abatsiaranana 7 isanjato iny a dia hiakatra be ny vidiny ny avy any amin'ny firenena hafa mpanondrana an'ireny lamba reny nefa reny akanjo reny misy ny États-Unis a ohatratsika ihany raha raisika ohatra zao Ethiopia izay voalohany mpamokatra an'ireny eto Afrika dia 10 isanjato ny azany takiny aminy satria Ethiopia dia izay ny fifandanjana ara-baritra amin'ny États-Unis tsy napiakatra tsy nanisy nampitombony zany ny mitombo be de be ny entana avy any Ethiopia nakany États-Unis nefa ny raha lafin'ny politika ohatra ny ijery anazy de efa nambanana mihitsy Ethiopia hoe hoajanona tsy ao anatin'ny agoa tsony efa nandeha zay resaka zay hoe manomboka amin'ny teton'teo janona tsy ao anatin'ny agoa tsony nefa nivadika moa ty ny tantara fa tena ilainy amerikanina zany ny entana lamba avy any Ethiopia ka raha ohatra samy lahatra eo zany ny akanjo vita avy aty Madagasikara sy ny avy any Ethiopia ny avy any Ethiopia $100 ny vidiny anankiray ny aty Madagasikara 7 izy no vidinao mazava ho azy fa zay mora no vidin'ny olona de eo zany le ampiena ny fanafarana an'ireny lamba reny aty Madagasikara dia tsy ampisin'ny komandy araky ny fiteny any amin'ny orinasa azy de rehefa tsisy ny komandy de tsy miasa le orinasa afakaba fa de mety afara fanakatonana sy ny fandroana piasa ve zay zany le voka-dratso atsika zay ny tokony eritreretantsika vahaolana aingana de aingana ao anatiny famahana an'io resaka io iverenantsika io ny vahaolana fa ohatrany tonga saina indray a mietrehitra zany resantsika zany hoe sao de karazana ohatrany hoe sazomenany Madagasikara mihitsy satria raha mijery zao tsika raha mijery tsotra fotsiny eny an-tsena eny tena ny etam-barotra avy any Chine tena betsaka eto Madagasikara hitatsika nefa ny Chine efa mametraka ny toerany amin'ny sehatra iraisam-pirenena
efa mitady ho adversaire na mpifanandrina amin'ny États-Unis zay ihany koa no manamarina n'le hoe kelikely ny hitantsika farana any États-Unis satria mitobaka be le avy aty Chine ohatra sao de karazana sazy ihany ho any Madagasikara le izy. Azo eritreretina ihany zany fomba fijery zany nefa zadiny koa fa ireo lamba efa nampiasaina friperie balle friperie ireo nge BDB ny avy any États-Unis BDB ireo ny avy any États-Unis zany hoe ilay entana tsy misy vidiny avy any États-Unis afaratsika BDB dia isika zany a ny entana lamba avy any États-Unis saika tsy misy vidiny eto amintsika friperie nefa le entana avy eto amintsika rehefa makany a lafo de lafo de zavatra zay zany le de amin'ny zay fijery zay zany de hoe mba jereo koa ny entana vaovao ngambany amin'ny hafiny anankiray fa za moa zany de te ampiditra foana hoe jeretsika amin'ny fomba fijery miabo foana le izy jerenantsika amin'ny fijery miabo a hoe anisan'ny resahan'ny États-Unis koa amin'izao fotoan'izao le hoe fanaikana ny firenena afrikana amin'ny fiarah-miasa eran-tany raha vao tonga teny filoha Donald Trump dia inona zavatra anisan'ny teneniny ho alainy hoangatahany zay fomba azony azy tsy fantatra i Groenland ohatra zany dia Panama sy ny tany hafa koa mamerina indray ny antony nahatonga ny ady lehibe eran-tany taloha zany fanontaniana zany hoe fa maninona États-Unis zay lazaina fa firenena matanjaka indrindra eran-tany amin'izao fotoan'izao ny tsy mba manana zanatany na hoe firenena tena miankina tanteraka aminy amin'izao fotoan'izao fa ireo firenena mpanjanatany taloha toa ny Frantsa sy ny Angleterre dia efa nanana zanatany taloha fa mbola mifandray be dia be amin'ireo firenena zanatany taloha ireo ireo firenena ireo kanefa ny firenena zay ny zanahana lasa mahantra indrindra eran-tany ary tena anisan'ny mahantra indrindra eran-tany avokoa dia mba manipiteny angamba ny États-Unis hoe efa nampahantra anareo nandritra ny 100 taona nanjanaka anareo nandritra ny 100 taona ireo 80 taona nareo nahazo fahaleovan-tena mbola ohatran'izao ihany mahazo anareo sady vao maika mahantra mba mieritrereto amin'izay re nareo mba mitody fa raha fiaraha-miasa aminay mba mety hiova ny fiainanareo satria nitoekarentsika nge mbola ny firenena mpanjanaka tsika hatramin'izay mbola mibatoerana ngezabe eto ary zay efa samy matsapan'izany tsika hoe raha mbola izao fanarahana sy fiaraha-miasa amin'ny ireo firenena mpanjanaka tsika taloha reo ihany no toizana dia tsy ho tafavoaka mihitsy isika ary iny ho an'ny mpandinika eran-tany dia samy mahita hoe efa nihetsiketsika daholo ireo firenena afrikana rehetra ny zanahana zay mpamelona ny Frantsa fahiny tena mpamelona Frantsa ary hatramin'izao farany tamin'ireny ny nabaribary ny Niger ohatra hoe anisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany izy nefa izy miantoka ny 70% isanjato ny uranium mampiasaina ho an'ny Frantsa sy Europe dia le firenena ipurany mahantra tsy mety tsy tsara tsy mety zany ny fifandraisana ao amin'ireo firenena ireo fa jereo kosa ny firenena arabo hafa izay manana arenan-kibon'ny tany ohatra tsika ny Amerikana no niara niasa taminy nitrandraka azy dia lasa firenena mandroso be eran-tany zareo Dubai Qatar Koweït arenan-kibon'ny tany niarahana niasa tamin'ny Amerikana reny nampivoatra an'le firenena matanjaka be ohatran'izao fa ny tsika arenan-kibon'ny tany ohatran'ny hoe manana nefa ny olona eto Madagasikara mahantra zay zany ny zava-misy dia zay mihitsy le tena FDB tokony isy tomatsika lesona ao anatin'izao zavatra amin'izao zao fa tsy hoe andao indray dia ahoana ny fomba raha ndresy lahatra aminy azy tsika dia ara-toekarena ihany koa ny vahaolana rosony hoe andaotsika hiara-iasa bebe kokoa dia omena vahana ny orinasa Amerikana rehefa ty hiara-iasa aminy fa tsy anjanaka anareo ohatra ny fanjanahana atao taloha mihitsy ny Amerikana satria États-Unis tsy anjanaka hoe nazanatany mivatana zany misinoako ohatran'izay fa tsika moa mbola misalasala foana zany amin'ilay politika atsika hoe tsy mba ny ato tsy mba ny aroa dia sady tsy teo atsy ny tsy teo aroa nefany tsy afa mialatsy
zay ny fidiega azy zany miova mihitsy ny géopolitika sy ny géoéconomie am'izao fotoana zao ekatany a dia mila manova an'izay fomba fijery zay mihitsy koa tsika ary raha maliny teninao am'izay hoe sazy ve io sazy efa miariary mivantana nge io hoe ry malagasy eo mieritrereta iza ny tianareo iarahana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena lasa tsindry lasa ohatrany hoe pression ve zany le izy afahana satria ny États-Unis mety mahita ny Amerikana mahita hoe misy zavatra afaka trandrahana misimisy kokoa eto azahoany tombony so de pression zany ngamba ny pression tsindry le izy fa akoatran'ny hoe sazy ny loresantsika eny mbola tsy sazy moa zany hoe zavatra mety fa tsindry mihitsy le izy satria isika eo ny zavatra nieritreretintsika zany zao hoe raha ialato a de andeha ho ary amin'ny tatsanana raha tonga de tsokona de hoe ny sinoa no asiana hitrandraka an'le izy raha ny sinoa mitrandraka azy de tena vo maika fananana be amin'ny amerikana zay tsika efa tsy tapa-kevitra tanteraka ny hiaraka amin'ny sinoa amin'ny fanifitrandrahana an'ireny arena maro eto Madagasikara reny satria tsika ny akamaroany malagasy eny ny mpitondra malagasy sasany ary mbola manana fijery hoe ny sinoa de mbola hafa ny fijerytsika n'izany atao hoe sinoa sy ny entana sinoa zany na malagasy tsotra raha mbola manambany an'izany hoe entana sinoa zany nefany a aza adinontsika ho afa ny sinoa no lasa lavitra indrindra amin'ny teknôlôjia moderna era-tany amin'izao fotoana zao ary izay indrindra no izay fomba fijery zay de fa mariaka hoe be de be ny disy fijery amin'izay amin'ny zava-misy eto Madagasikara tena misy minisitra mbola mahavita amin'ny teny ary eto amintsika hoe sao de anao zavatra ohatrany zavatra vita sinoa nefa ny anao tompona andraikitra ambony a de milaza mihitsy zany hoe ahoana le fifandraisantsika amin'ny any dia ny Amerikana moa de ohatrany hoe zavatra tsy fantatsika mihitsy nefa hoe Amerikana indray zany de zavatra ngeza be tsy zakatsika mihitsy zany fa ahoana ny ideratsika amin'izany fa aleo foana ve zany mijanona ho tsetsefina ohatran'izao zay mihitsy le lesona tiana omenatsika amin'izao zavatra zao hoe efa 5 taona ny firenena tokony efa hijoko amin'ny maha izy azy ary manana ny zavatra rehetra voajanahary afaka anahitrandrahana ampandrosoana an'io fa ny zavatra andrasana amintsika sisa dia ny olombelona mandray fanapahan-kevitra za tsy teny hoe ny olombelona hiasa fa ny olombelona hiasa be deaibe vonona fa le asany tsy misy ahoana ny amgonana le asa tsy misy afa-tsy ny fitrandrahana andreo a arena miotrika ireo otrika arena ireo fa mbola tsy arena otrika arena na fenina omban'ny tany na fenin'Andriamanitra omban'ny tany mihitsy a mila miasa vao mahazo azy fa tsy tonga de hoe raisana fotsiny amin'izao de zay ilay fikirizana hoe andeha hitrandraka andreo hiasa ary hiasa mafy hitrandraka andreo zay no tsy ampy foana eto amintsika fa ilika any amin'ny vola ny zavatra voalohany nefa le finiavana voalohany mihitsy no takina amintsika inona zao ny zavanitranga satria nilaza ny gouvernement tamin'ny herinandro hoe hiezaka hidinika ohatrany hoe anao angataka négociation zany ahafahana manamboatra n'lay fampiakarana io mety azo everina hidina ve io mety azo iverina hoe iverina amin'ny teo aloha ihany koa ve raha ny fandinianao azy ny marina tokoa fa efa tonga de nandray ny fanapahan-kevitra iny ny fanjakana malagasy hoe hidinika ara-diplomatika ampiasa fitaovana nidinika ara-diplomatika azo tao hoe de efa namaly avy hatrany ny masovoan'ny États-Unis eto amintsika hoe resaka ara-barotra io ary ny lalàna mifeny abatsiakanana de tena fahefana manokana nana ny fanjakana tsirairay to ambonin'ny tany na mety nanao ny azy ny Amerikana aty amintsika malagasy ny baolina atsika malagasy manao ny lalàna volana aprily tsika zao a ivoky ny solombavam-bahoaka sy ny mpanao lalàna amin'ny volana mai sy jona io a azo eritreretina ve ny anasivana fantsina ny tetibola dimy ampiasaina amin'ny taona 520 tapataona faharoa io ao anatin'iny zany raha ohatra zany tena hoe te ampahomby an'ilay fampiresahana de andao anao etsika endrika hoe ao ary fa ampidinay ny
abatseranana ho takina amin'ny entana avy any États-Unis de sitantsika zay mahamety azy eo za tsy teny hoe tsy takina mihitsy maninona moa tsika nefa milosa amin'ny atao hoe intégration régionale fa misy amin'ny entana avy amin'ny firenena sasany ny tena tsy akatsika abatseranana mihitsy raha ohatra tsika ka hanao dingany lehibe de azo eritreretina nge zany azo eritreretina zany raha ohatra izay no mampety azy zay no veritsika fandresena lahatra ny zareo tena miakina amintsika tanteraka zany zay zavatra zay de eo amin'izay ny abatseranana ny olanao atsika nge de hoe efa ambany de ambany ny vola miditra amin'ny fanjakana malagasy amin'ny eta isan-karazany dia ny abatseranana ihany koa ve mbola ampidinina na tsy ho asiana mihitsy dinina sy ihany sisa ny vola miditra amin'ny fanjakana malagasy eo no mipetraka ny fahalalana ara-toekarena ngezabe izay tokony ho fantarany ny mpandray fanapahan-kevitra rehetra tsy ny fitakiana abatseranana mivantana hoe atao ambony akory no mampiditra betsaka ny vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana na ny fitakiana ny etra amin'ny tany ambony no mampiditra ny etra ozy ny fitenena zay hoe trop d'impôt tue l'impôt ao anatin'ny pahay toekarena rehetra dia mahafantatra an'izany tsara fa rehefa raha ataonao tsy ambany de ambany iny ny tany abatseranana alaina na ny etra alaina dia mampirisika ny olona amokatra bebe kokoa zay ary mampirisika naisehatra tsy miakina hiasa bebe koa amokatra bebe kokoa raha izay ny zavatra misy dia efa mamokatra zay dia iny ange no manome hetra ho an'ny fanjakany dia mamorona asa de le asa mifokona ny mpiasa tsirairay koa mbola misy hetra ampidiriny koa zany hoe azo antenaina mihitsy ny ampitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana na midina raha ny tany hetra sy ny abatseranana rehefa misy ny asa mifokona be deabe zay zany ny fipetra ara-toekarena mila jerentsika zany hoe mitsindro zavatra be deabe sy lavidavitra kokoa fa tsy tonga de avy hatrany hoe itya de takina avy hatrany ny vatany eto fa raha izay foana ny tantanana toekarena de tsy tafavoaka mihitsy sika ary mety voalanjalanja koa ny fiakaran'le vidim-piainana le inflation vidim-piainana mazava ho azy izay fomba zay mihitsy no entina ampiakarana ny fahafahavidin'ny vahoaka malagasy ihany koa satria io nge ny tena olana ho an'ny vahoaka mahasarotra ny fiainany ambany de ambany ny fahafahavidiny no ninona no ny tany etra sy ny abatseranana ambony be fa rehefa midiny reny dia na tsy miova tsy ampiakarana ny karama dia mitombo ny zavatra azon'ny olona vidiana amin'ny vola zay eo am-pelantanany dia izay le atao hoe fampandrosoana ny toekarena amin'ny alalan'ny fanosehana ny fanjifana anatiny azo atao tsara ny mampandroso ny toekarena amin'izay lafin'izay fa tsy hoe fanaovana investissement ngezabe na apiditra vola be deabe amin'ny fanjakana mivantana amin'ny alalan'ny etra sy ny abatserana zay ihany ny fomba fampandrosoana ny toekarena firenena fa amin'ny lafiny be ary fanomezana vahana ny orinasa tsy miankina be deabe na ny mpanondrana entana ny velona zany na ny eto anatiny akoatra ny lamba teo nge be deabe ihany koa ny mpanao asa tanana malagasy mpanondrana an'ireny makany États-Unis izay sanganehana ankehitriny hoe hoaiza zany zahay iza indray no hividy an'ireto atao zavatra malagasy zay fanondranay makany États-Unis reto iza no hividy an'ireto vatosoa sarobidy izay tena anisan'ny États-Unis no mpividy an'ireny anisan'ny be indrindra ary misy tsena be mihitsy ary ny États-Unis ataona fampirantiana an'ireny dia ny vokatra avy aty Madagasikara no anisan'ny tsara indrindra sy be indrindra ao dia lasa mametraka fanontaniana ireo olon'ireny ankehitriny hoe raha ohatra zany ka miatra dia hiakatra ny vidin'ireto vatosoa sarobidy izay ahondranay makany reto dia ahoana ny amin'io dia ilay vary tsika koa manondrana vary makany États-Unis koa nge tsika fa zadino le vary lafo vidy zay tsy viditsika eto Madagasikara misy an'ireny vary mainty sy ny vary dista sy ny namany rehetrareny ireny de tena mampidi-bola ho an'ireo mpamboly ireo koa ka raha takiny amerikanina an'izay koa zany reo hoe fito amby efapolo isan-jato dia lasa lafo ihany koa ho an'ny vahoaka amerikanina indray izy amin'izay fotoan'izay dia ahita inflation de ozytsika hoe anazy zany mety zay le toetsaina tokony tsy eritreretintsika fa hoe andao
ampifandanjaina le varotra de mba firenena fandanja ny misy zany fampatsihivana tantara fotsiny angamba ny anisan'ny tiako apiso hoe États-Unis nge taloka tsy niditra tao anatin'ny GATT tsy niditra tao anatin'ny OMC satria hoe tsy tiany le hoe ampitoviana amina firenena madinika izy ao anatin'ny OMC mantsy tsy mba ohatrany any amin'ny firenena mikambana hoe misy firenena mana droit de veto zany fa mitovy daholo ny firenena rehetra dia amin'ny alalan'ny fifanakahana consensus ihany no fandraisana fanapahan-kevitra dia tsy niraran'izay ny mpitondra tany États-Unis taloha ataoko hoe ny mpitondra taloha fa nametraka foana hoe zay firenena matanjaka dia tokony ekena foana zay hoe dia efa nanambana ny ala tao anatiny aky izy zao tonga amin'izay fiainatra zay hoe mitovy lanja ny firenena rehetra ara-barotra izy lehibe indrindra ny nametraka an'izay fa isika no mbola mieritreritra hoe zay madinika tony hoe maninona raha mba mandoha vola be ho anay nareo lasa ohatran'izay zany le fomba fijeritsika amin'le izy de araky ny tenako iverenako foana hoe alohatsika mba hipetraka ohatran'ny olon-dehibe amin'izay ny firenentsika mba miseho milay kely eo aloha izy ny tanora raha tanora no miresaka azy tena misy vocabulaire maromaro azo ampiasaina fa tia moa resaka maso tsy de tsara loatra manao an'izay fomba firesaka izay fa tena hoe tsy hoe miseho milay akory fa tsika nge Madagasikara nge tena milay manana ny maizy azy Madagasikara inona zavatra tsy misy eto Madagasikara zay ketsehan'ireo firenena mandroso rehetra reo io zao fa miresaka tsika ny hoe terre rare tsika malagasy mbola tsy mahafantatra an'izany hoe inona zany atao inona zany fa de hoe terre rare de Madagasikara c'est une terre rare zay nga manandraisan'ny olona azy tena nefa misy akora manokana tena ilaina amina teknôlôjia avolenta zany io finday ampiasaitsika tsy misaraka amintsika amin'izao fotoana zao io mampiasa nickel be de be io tsika manana an'izany manondrana an'izany brut ny ilmenite fikakina ny fort de fin ilaina ihany koa amin'ny teknôlôjia avolenta manana an'izany tsika ny fanamboarana batterie cobalt sy namboarana ny an'io batterie zay ilaina be de be amin'ny finday amin'io panneau solaire rehetrarehetra io ilana ny cobalt daholo zany manana an'izany ve tsika sa tsy manana manantsika ny solika ve manana ve tsika sa tsy manana mananatsika fa fitrandrahana azy no mbola tsy matapa-kevitra atsika ny gaz ve manantsika sa tsy manana manantsika ary efa vita ny fanadidinina zany fa manana gaz anisany betsaka indrindratsika ary tsara ary moramora kokoa ny fitrandrahana azy fa fanapa-kevitra politika ny tsy hanapaharatsy zany hoe raha nisaka tamin'ny tanora moa zay de rehefa ohatran'izao ihany raha misy ny fitantanana azy de aleo aloha tsy trandrahana fa iandrianay mahay zay vao trandrahana sady anao fitantanana an'le izy aradrariny sady mitombona tokoa zany fa voafehatsika tokoa ve le fitrandrahana amin'izao fotoana zao io mety misy malagasy mahavita an'le izy ve mandehany ianao makany amin'ny firenena arabe trandraka pétrole fa promotion anay tamin'ny afaka baka zany ny lamody andeha hianatra pétrochimie satria izy zany no nylay ny firenena ary de maro be tokoa ny promotion niaraka taminay nandeha nianatra paritaka ekan'izao tontolo zao nianatra an'ireny dia ny akamakony tsy niverina aty fa zay le lesokako lasa mijanona fa tsy miverina eto amintsika tsy trandrahanako raha ohatra ka vonona ny trandraka an'le izy tsika dia inona moa ny olana ho an'izy ireny verina hitrandraka an'le izy eto ary ampiasan'ny talentany eto amintsika fa mbola misy tsindry ngeza be mahazo atsika tsindry ngeza be mahazo atsika tsy hitrandrahantsika an'le izy de zay tsindry zay no anapiny amerikanina atsika hoe esory tsindry io raha tianareo tiatsika ve ny alalan'le tsindry sa tsy tiatsika zay fanontaniana paraingo mipetraka amintsika raha tiatsika ny anala an'le tsindry dia manokatra fampiresahana mazava amintsika izy rehefa ozytsika hoe tsy tsindro anay fa ohatrany metimety aminay le izy tokoa aloha de mety ho an'ny sasatsasany satria asadiny fa ny malagasy mipetraka any Eropa amin'izao fotoana zao mitombo be de be ary zay mahita lalana makany de reny zany le teneniko hoe mahita lalana reny le lasa raha manao samy manao fampitahana amin'ireny olona mivoaka an'ireny angehtsika amina firenena Comore fotsiny ny Comoriana mandeha ny velany mamerina ny volany ho an'ny Comore
ny efapolo isan-jatony arakareina faobeany Comore tompo de vola avy amin'ireny comoriana miparitaka eran-tany ireny ny tsika ave mba misy an'izany sa ny eto ihany mbola trandrahana alefa makany zay fotsiny zao de fomba fitantanana ny arena sy ny fananany tsirairay zany de zay le manambara le toe-tsaina hoe ny ao Madagasikara fongarina foana fa zay tsy ezakana tsara n'le ao mihitsy de eo zany mametraka lasa lavitra be moa zay resaka zay fa tsy de any loatrasika fa le hoe ny mety fisehoan'io inona ny zavatra tiany ampitaina amin'io de fa zay mivoaboasantsika zay hoe varotra ny itoranany resaka ao ny toe-karena kanefa ny toe-karena tsy misaraka amin'ny politika dia irejerena miaraka reo fa raha ireo no voajeritsika aitsika no mandray an'izay lesona zay dia azo atao tsara ny fampiresaka aminy raha ny fahitanany Donald Trump izy sady conservateur isika ny te hametraka fahefana zany izy ao anatina décision fanapahan-kevitra raisy ty resaka etra ty zao sy ty abatsirana an'ity zao efa nisy niatra tamin'ny fadimy volana aprily de amin'ny fasiviny volana aprily zao no hiatra le hoan'ny fanondranana hoan'ny fanondranana mety azo everina ve satria tsika ny teny teo hoe hanao négociation hanao ifamprara mety azo everina ve iverina amin'ny fanapahan-kevitra ifanampiarina efa hiatra amin'ny fasiviny volana aprily le izy mety hanana an'izany ampopo zany ve raha fijery an'ny Donald Trump io lalàna io lalàna firenena tsiray rahantsika malagasy de efa niteneniko teo hoe vao asiana fantsiana ny teti-bola 520 hita hoe zao ary zay efa vonina amin'ny fampirana fa tsy ambava fotsiny rehefa mahita an'izay nge izy nge manamasovo eto afaka mijery an'izany zavatra zany dia ina moa manahirana azy amin'izany hoe ay misy zavatra fanantenana betsaka zany ao Madagasikara fa tena tonga dia nandray lesona ry zareo nandray lesona izy dia andao iara-iasitsika tsaraitsika ny fiaraha-miasa ampitomboana ny fiaraha-miasa dia ampitomboana amin'ny endrika vaovao fa tsy le endrika taloha tsony hoe iny de menanareo any de maimaim-poana zay nge tsika nge zatra ny zarina an'izay zarina an'izay tsika nefa iny matoa izy nanafoana an'ireny nge de mahafantatry ny mpandinika ara-boleran-tany de mahafantatra ny zavatra iny hoe vola viaiza daholo ary moa reny sao de sanatrika resa tonga andray amin'ny hoe famitsim-bola nge ny anaovana an'ireny zavatra reny tsy manaonao foana izy matoa mandray fa izy mahafantatra ny zavatra fitantanana sy zavatra rehetra Madagasikara moa tsy niraisiny ohatra tamin'ireny fa firenena africaine ny tena niraisiny ohatra hoe zao ny ampiasanareo an'le vola alefanay aty vidianareo 4-4 sy ninona fotsiny atsika ave mahita 4-4 PDB koa amin'ny projet rehetra Madagasikara ohatr'izay nge de vafatany nefa le 4-4 PDB tsy 4-4 américaine hitanao zavatra tsotrotran'izany izy manome vola tsika mividy 4-4 avy any amin'ny firenena hafa tomobile avy any amin'ny firenena hafa ho ampiasaina eto fa raha ohatra nge na de zay fomba fiasa zay fotsiny ary hoe ity vola avy any États-Unis anampiana Madagasikara de ao anatin'le projet misy hoe fividianana fiara andao fiara américaine ny vidiana am'le izy mba nananazany fieritrretana zany ve reo mpitatana projet avy amin'ny vola avy any États-Unis reo hatramin'izay teto ataoko fa tsy de misy an'izany loatra ngamba raha jeretsika tsirairay le ohatr'izay fotsiny zao de le zay zany le fandraisana tiana aseho fotsiny hoe raha mba manao an'izay nge nareo de mba hafa mijery ohatra hoe manao projet anankiray tsika mila ordinateur BDB télévision BDB mba nisy télévision sy ordinateur avy any États-Unis ve nafaratsika sa avy any amin'ny firenekafa nefa le vola fanampiana avy aty ohatran'izany projet USAID nantsika BDB teto tanatin'le projet USAID nampiasaina USAID reny ve misy ordinateur sy zavatra équipement rehetrarehetra avy any États-Unis nafarana azo marinina nge zany famitany nge zany zay zany le hoe fampianarana atsika mba hitantana le fifandraisana raisam-pirenena mba tsy saraka amin'le fifandraisana ara-barotra fa tsy hoe ava nomeny atsika io le zay anaovantsika azy fa iko mba mijery an'izay zavatra zay ary asa diny fa ny américaine de olona ohatra manana ny fomba fisainako nge manana ny lamodiny koa ny américaine hoe mba mirehareny ny américaine rehefa manao an'izany hoe jean avy aty Madagasikara zany
fa rehefa ohatra ka tsika no manimba n'izay tianatsika izay dia asakasakitsika io tsy azo everina ve hoe mitady lalam-barotra hafa zany ny tiako tenena hoe tsy azo hitovirana mihitsy ve zany ny amerikana ahoana monjy ndao arytsika hivarotra ny akanjo vokatr'ireo orinasa afaka aby reo any amin'ny firenekafa Europa sy États-Unis any ny vidin'ireo ny any firenekafa ataotsika hoe any Asie manana lamba tsara lavitra noho itsika izy ary ny tena aloha zara dia avy any amin'zareo nge ny fourniture sy ny accessoire rehetra vidiana avy any Asie dia fanamboakana fotsiny ataotsika eto dia avy eo dia alefatsika makary azo atao tsara mitady tsenam-barotra hafa ohatra hoe raha ho an'ny Afrika tsika ahoana nefa ny fahefa-mividin'ny afrikana ary azadiny fa raha i Afrika no tsena tsinjovintsika ny entanao Afrika nge ka entana avy any Europa ihany koa zany hoe lasa hifaninana amin'ny Europa tsika ao mety amin'ny Europeana ve zany sa tsy mety izy mihitsy no hifaninana amintsika dia vao mainka sarotra mianaovana an'izay fa raha itsika an'izay tsika dia andao ny entana izay mampiavaka ny Madagasikara spesifika ho an'ny Madagasikara no hitadiavantsika amin'izay lalan'izay tsy alefatsika makany Europa mivantana intsony le izy fa tonga dia ataotsika tsika ny mivarotra sy mivantana fa zao nge lasa manao triangle izy makany Europa dia avadika any Europa zay miverina makao Afrika dia lasa tsika ihany ny concurrent rehefa avy eo fa tonga dia ndao vokaritsika eto raha maka ny fitaovam-pamokarana ohatra saritsara fotsiny zany hoe fitaovam-pamokarana avy any États-Unis no alaitsika amaty-tsika azy eto dia avy eo miditsika ao Afrika le izy dia amin'izay afaka mifaninana amin'ny entana Europeana tsika ao Afrika amin'izay fotoan'izay zany ary tsy tsangamenatra mihitsy zay fotsiny ohatra zao dia fampitombotsika ny fifandraisana rahabaritra amin'ny États-Unis ary ahitany tombony be deaibe zay zavatra izay ary ny azo moa ny tsy nieritreretantsika azy raha vao miteny États-Unis nampianarana taloha fofana dia hoe énorme tonga dia fambolena dia koavana be famokarana koavana be dia tsika nefa tsy zatra tsika zao Madagasikara nge ny koavana indrindra eto amin'ny Océan Indien izay koa zao dia mbola ataoko hoe atoa anankiray be ananany Madagasikara ary za dia anisan'ny manoana ny tenin'ny filohantsika le hoe Madagasikara devrait devenir leader de l'Océan Indien satria inona no manakana antsika tsy ho amin'izany ireo firenena efatra koatra ny Madagasikara reo nge raha tambatra dia tsisy ohatra ny fakitanina Antananarivo taloha sy miaraka amin'ny Toamasina dia zay fakitany efatra zany mbola midadasika be ho atsika fa itsika hoa mila mamokatra manao zavatra tsara zay ny tena lesatra mila miasa tsara dia mamokatra zavatra tsara zany hoe mba mila mity zavatra tsara tsika fa tsy manao zavatra kitoto hoe zara fa vita izy le vita gasy le anarana vita gasy aloha efa zahay ao amin'ny industrie efa tsy mampiasa intsony hoe mividiny vita gasy fa aminay vita gasy ny tena amilay vita gasy ny tena tsara ary tsisy ohatra ny vita gasy rehefa tena vita tsara io sady tsara no mafy no mateza dia tsy commercial indray ozy izy ny sasany ary kanefa ny izay no mety amintsika dia na ny sakafo tsika ny tena hoe fahaleovantena isika nge ny tena tokony hamelona an'ireo nosy kely ireo e kanefa dia tsy mbola vitatsika Maurice ohatra zao Maurice nge manafatra vary avy izy manafatra vary avy tsy akaikitsika etsy tsy Tanzanie fa nefa ny Madagasikara arivo kilometatra avy eo maninona tsika ny tsy afaka manao an'izay zavatra izay ny épice rehetrarehetra reo ananatsika zany ny zavatra tadiavan'ny ao Maurice, Seychelles, La Réunion fa raha vao gasy ny resahana zany eny amin'ireo firenena ireo dina ny zavatra an-tsain'ny mponina any hoe tandremo raha vao zavatra avy any Madagasikara malaza be hoe misy aretina ny zavatra avy any Madagasikara ko na ny vatona alefatsika tany La Réunion ary lazainy zareo fa misy microbe dia zay ny tokony mba anetsika ny ampotsika tia anao zavatra madio fa tsy hoe zavatra madio ara-pahasalamana dia io tazomitsika madio ny tanàna rehefa voadio amin'izao fandraisantsika ny fihaonana tapony eto amin'ny Océan Indien zao dia hizatra an'izay madio zay amin'izay tsika fa tsy hoe mandalo fotsiny le izy